tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagniry. Omeo rariny aho ry Andriamanitro, ombao amin'ny ady ataoko, anoerako ny firenena tsy mivavaka, fa ianao no Andriamanitra mandako. Salamo 2:7. Amin'ny fofeny fitiavana no iarabanantsika rehetra, izay magnaraka tsy tapaka, ity onjapeo ny radio Fagniry mamintsika ity, izay onjapeo mampitambatra antsika ho iray ato anatin'ny diocèse. Isoranay ianao, izay mankamamy sy mankafy ny fampianarana sy toritenin'ny Monseigneur Archevêque eto amin'ity onjapeo-ny radio Fagniry ity. Toloranay fiarabagna manokana atsika eo ve jiaby, tratran'izao alahady 5 amin'ny karemy amin'ny taona be izao. Koa amin'izao alahady 5 amin'ny karemy amin'ny taona be izao, dia toloran'ny eglizy loha hevitra isika ny hoe te hiavagna amintsika Andriamanitra. Ndeo renesitsika ireo vakiteny masina rosin'ny eglizy amintsika, izay arana fampianarana sy toriteny avy amin'ny Monseigneur Archevêque ray aman-drenitsika. Bokin Jeremia mpaminany. Indro avy ny andro, teny mariny Tompo. Hanaovako fanekena vaovao amin'ny taranak'Israely sy ny taranak'i Joda, ka tsy fanekena toy ny nataoko tamin'ny razany, tamin'ny andro ny tantanako azy, nitondrako azy nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta, fanekena nivadihan'izy ireo, na dia vady ny azaho. Fa izao no fanekena hataoko amin'ny taranak'Israely, rehefa afaka izany andro zany, teny mariny Tompo. Hataoko ao anatiny ny lalako, dia sady hosoratako ao ampony, ka ho Andriamanitra izy ireo aho, ary izy ireo ho oloko. Tsy hisy olona hampianatra ny namany intsony, na olona hampianatra ny rahalahiny, hanao hoe mahalala ny Tompo. Fa hahalala ahy avokoa izy rehetra, na ny kely, na ny lehibe, teny mariny Tompo. Satria havelako ny haratsian'izy ireo, ary tsy ho tsarovako intsony ny fahotany. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra.
Yesu Kristi idar mabla Alisuna manu Tanana Alazamsuru Bamba Matilani Sike Ida Yesu Kristi idar mabla Vakteny masiny faharoe taratasy ho an'ny kristianina Hebreo nalaigna ao amin'ny toko 5. I Kristy tamin'ny androny nofiny no ny nanolotra fihavanana sy fifonana no mba mpitarainana mafy sy ranomasobe tamin'ilay nahavonjy azy tamin'ny fahafatesana sady noenoina noho ny fahatahorana an'Andriamanitra dia nianatra ny fanekena tamin'ny fahoriana ny aretany na dia zanaka aza. Ary ankehitriny efa tonga amin'izay fanaperana izy ka tonga fototry ny famonjena mandrakizay ho an'izay manaiky azy. Izany ary ny tenin'ny Tompo isaorana ny Andriamanitra. Tsika mianakavy ny Tompo ho tanteraka tokoa ne izany. Evanjely masina soratan'ny Masindray Joany, voninahitra ny ho anao ry Tompo. Tamin'ny zany andro zany nisy jentily sasany agnisan'izay niakatra hivavaka tamin'ny andro fety nagnatona ny Filipo izay avy tagny Betsaida ny Galilea ka nianta taminy nagnano hoe Tompoko mba te ahita an Jesoa izahay. Dia lasa i Filipo nilaza tamin'ny Andre ka dia i Andre sy Filipo no niara-nilaza tamin'ny Jesoa. Ary namaly azy Jesoa ka nagnano hoe tonga ny fotoagna hagnamezam-boninahitry ny zanak'olo. Lazaiko marigny dia marigny aminareo fa raha tsy maty ny voambarina fafy tamin'ny tany dia mitoetra foana izy, fa raha maty kosa izy dia mahavokatra be. Izay tia niainy no avery azy, fa izay mankahala niainy amin'izao fiainana izao no hitahiry azy ho amin'ny fiainana mandrakizay. Raha misy manompo ahy, dia aoka izy hagnaraka ahy, ary izay hitoerako no hitoerany mpanompo kokoa. Raha misy manompo ahy, dia meny raiko voninahitra izy. Ankehitriny, mitebiteby ny fanahiko, ka inona reno olazaiko? Raiko o, vonjeo aho ho afaka amin'ity ora ity. Nefa izao indrindra no nahatongavako ho amin'izao ora izao. Raiko o, ome voninahitry ny agnaranao. Tamin'izay dia nisy feo avy agny an-danitry nagnano hoe efa namieko voninahitra izy ary mbola hamieko voninahitra ndraiky koa. Noho ny naregny zaigny ny vahoaka izay teo dia nagnano hoe kotrobaritra izegny. Fa io kosa ny sasany hoe anjely nivolagna taminany zegny. Dia hoy Jesoa hoe tsy ho ahy zegny feo zegny fa ho anareo. Ankehitriny dia tonga ny fitsaragna an'izao tontolo izao. Ankehitriny ny pifeha an'izao tontolo izao no horoaina. Ary izaho rehefa tafasandratra hiala amin'ny tany dia hitarika ny olona rehetra agnatiny ahy. Ny nolazainy tamin'izany dia ny karazam-pahafatesana tokony hahafatesany. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany eo anao ry Kristy.
ry kristianina ava-malala alahady fahadimy amin'ny karemy isika izao, zany hoe efa tena akaiky dia akaiky tokoa ny fankalazantsika ny paka. Alahady ny sapakazo ny amin'ny alahady ho avy izao, izany hoe mampiditra sika tanteraka amin'ny herinandro masina. Raha ny marina tokoa moa dia izao alahady fahadimy amin'ny karemy izao, alahady ny fizaliana no alahady atokasika amin'ny pèlerinage na ny fivavaniana masina eny amin'ny la montagne, arakaraky ny toerana misy asika eto anivon'ny diocese. Fivahiniana zay entsika mandinika bebe koa ny tampony calvaire, araky ny lazaisika teo, alahady ny fizaliana, alahady ny dimanche de passion, mba erahsika mifansika amin'ny Kristy. Ka raha miara mifansika amin'ny Kristy isika dia andevina ny rasy rehetra, andevina ny ity korontana maro isan-karazany, ity krizy maro lafo iny filazan'ny papa azy, fa sy krizy ara-pahasalamana fotsiny, ary dia milaza miara mahita isika fa dia izay tokoa ny etresika izao, fandravana hoy izy, destructionisme izao etresika izao. Ka i Kristy kosa nefa lay fihavanana ho antsika dia fanarenana ary fiarina vaovao. Ka raha miara-maty amin'ny Kristy amin'ny korontana maro isan-karazany ao amin'ny fiainantsika, fa indrindra ao am-posika ao dia hiara isangana aminy, ka iroso amin'ny départ vaovao, anao départ vaovao isika, fiangana vaovao, ahatonga sika ho eglizy olona velona, missionnaire, tabernacle velona, ary dia izara izay vaovao mafaly zay amin'ny mpiarabelona, satria izany raha teo moa ny tabernacle mizara ny famindrapon'Andriamanitra sy ny fihavanana. Ao amin'ny fianakaviana eglizy kely no anomboasika ivelona an'izay paka izay. Ka io fianakaviana eglizy kely io, araky ny fampianarana nataosika ihany koa lay fianakavian-janahary, dia iezaka ifampisimbona, ifanasoa, ikasaka ny soiombona. Io no hevitra ho alalintsika amin'ny dingana fahatelo annexe 3 zay ho avy sy ho ela eo am-pelatanantsika, mba hidirasika bebe koa amin'ny fiomanantsika mipakara zay sy averimberisika matetika midikany hoe paka dia passage, fandalovana, miala amin'ny fiainana mirefarefa, miala amin'ny fiainana tsy zarizary, ka miditra amin'ny fiainam-baovao miaraka amin'ny Kristy fihavanana. Izany ny tanjona disika hotratrarina amin'izao paka 2021 izao, anaovasika départ vaovao amin'ny lafiny rehetra ho isika, na ara-panahy, na ara-batana, na ara-saina. Ararotsika ary fa indrindra isika tanora andalina ny mahaolo-pinoana antsika, ny mahaolo-panantenana antsika, mahaolo-pitiavana antsika amin'ny sapakazo ho avy izao eran'ny diocese, na dia mbola sy afaka miombona azy sika, fa isaky ny egliziraka, isaky ny izay afaka manatanteraka an'izay, dia ararotsika tokoa ary izao fo alahady zao iomanantsika bebe kokoa amin'izay sapakazo zay, zay mampiditra sika amin'ny herinandro masina ho isika, ka anaovasika safidy, ary zay no mahasarobidy an'izao dingana tisika atao zao. Tsy misy izay dingana izay raha sy misy ny safidy matotra ho tanterahisika, ka ifidianasika an'i Kristy lay sy miova ho maly anio ary mandrakizay. Izy no ny lalana ka sy ho verisika, izy ny fahamarinana ka sy ho lavo isika, sy ho rendrika isika, ary izy ny fiainana ka ahita fahasambarana isika. Sara koa ny maramariketo fa sy rery isika amin'izany ady sady dia idirasika amin'ny fiainam-baovao zany, fa isika miaraka isika samby isika, ary eo ihany koa ny Kristy, izy raha teo moa ny itaridalana asika, izy ny fihavana asika, no ny fanavotana tanteraka ao amin'ny Kristy tokoa, zary olo raika amin'Andriamanitra isika,
io ny anotraterin'ny papa ho isika amin'ny taratasy encyclique Fratelli Tutti zay adikasika sosotra hoe olo araika asika zaby. Araky ny lazaisika dia tena ika ansoavo io encyclique io satria maro ny fandravana vokatry ty Kristy io isika teo ambarany reo vakiteny atolotry ny eglizy anio ary ny lalana sy mainsy izorana amin'izany ka oka isika andinikazy sara ary dia taritiko ny saisika andinikazy fa ny tiany reo vakiteny telo dia ty hoe fihavanantsika Andriamanitra i Kristy ary asainsika hoiditra ao amin'ny fanekena vaovao ao amin'Andriamanitra ka tonga sika tena ho vahoaka an'Andriamanitra. Io ihany koa ny azo lazaina ansoavo ika ataon'ny Jeremia mpaminany amin'ny vakiteny voalohany. Fa izao ny fanekena ataoko amin'ny taranak'Israely rehefa afaka izany andro izany, teny marin'ny Tompo, ataoko ao anatin'ny fony ny lalako dia sady hosoratako ao am-pony ka ho Andriamanitra izy ireo aho ary izy ireo ho olo izay ny fanekem-pihavanana. Ka aoka ary ho sapasika fa sy mainsy miova ny fosika, sy mainsy ao am-po ny voasoritra izay fiavozana hoentin'ny Kristy izay ilay fanekem-pihavanana hoentin'ny Kristy ka ampiova ny fifandraisasika sy fanekem-pihavanana ety ivelany zany arak'izay voalaza zay, fa sy mainsy voasoritra ao am-po zany hoe miova isika ary miova olom-baovao ao amin'ny Kristy ary zany no ny batemy ary zany no antony anaovasika fanavozana ny toko tamin'ny batemy. Ny fosika tokoa no mahaolona asika sy ilay tova zany no voalaza eto fa ilay mahasikasika ka io ny toeran'Andriamanitra mahatonga asika ho zanak'Andriamanitra. Itoeran'i Jesoa io fosika io ka zary kristianina isika ka mivelona an'izay mahazanak'Andriamanitra asika izay. Io no lazain'ny masindray Paoly hoe tsy izaho sony no velona ato amiko fa Kristy, ka zary fifandraisana vaovao zany ny fifandraisana amin'Andriamanitra ny tontolo-pioana. Dia rehefa miova zay fifandraisana amin'Andriamanitra izay dia miova koa ny fifandraisasika samy olombelona, ary rehefa miova arak'izay sitrak'Andriamanitra izay ny fifandraisasika samy olombelona dia miova ihany koa ny fifandraisana amin'ny zavaboary. Io no mahafahaliana vaovao mipaka fandalovana miala amin'ny fahalevona ka miditra amin'ny fahateram-baovao. Raha tombosika raha atao amin'ny teny hafa zany dia sy tena mpanjaka tokoa isika fa sy mpanjaka manjakazaka mamoritra fa mikolokolo ary manasara. Milaza amintsika Jesoa ao amin'ny evanjely fa raha maty tokoa ny voambarina fafa dia mahavokatra be, izany hoe maty miaraka aminy amin'ny fahotantsika dia zary fiainam-baovao tahaka vo amin'ny siry sy mainsy lo ny rasy rehetrarehetra ka manjary voly vaovao ka misy fivelarana fiainam-baovao ary dia zay nitasika mitondra fanantenana amin'ireo zavaboary mainso ka izay koa sy mainsy maty lo ny fahotana ao amin'isika ao ka misangako velona amin'ny Kristy isika ary afaka manao an'izay depary vaovao izay. Ka rehefa manao ny depary vaovao ka miroso amin'ny lalindalina arak'izay fahariana vaovao izay dia amokatra be isika ary amokatra tsara. Ambaran'ny evanjely androary ary fa tamin'izany andro zany nisy gentilisy sasany anisan'izay niakatra ivavaka tamin'ny andro fety na ny tany amin'ny Filipo hoe izay avy Betsaidin'ny Galilea ka nianta taminy nanao hoe Tompo mba te hitan'i Jesoa izahay. Dia lasa Filipo nilaza tamin'ny Andre ary Andre sy Filipo no niara nilaza tamin'i Jesoa. Izay ihany koa zany ny fotom-pampianarana faharoa amin'izao alahady fadimy izao, tsy maintsy miaraka isika mitondra ny ekan'izao tontolo izao izay efa lavo ao anatin'ny fahotana ao anatin'ny Kristy tahaka nyreo Grika gentilisy izay nitadin'i Jesoa.
mitady an' Jesosy tokoa izao tontolo izao ka anjara sika ary no mitondra azy ireo, mitondra ny etahetan'izao tontolo izao, ny hikan'izao tontolo izao te hiova eo anatrehan'i Jesosy, ary indrindra ianareo tanora izay mihomana amin'ny alahadin'ny sapakazo marina araky ny fantatra sika efa novan'ny papa amin'ny volana novambra ny fankalazana ny andron'ny tanora, fa noho ny antony maro samihafa dia ny safidy sika eto amin'ny dioseze fa azanona amin'ny alahadin'ny sapakazo izay fotoana ny andron'ny tanora izay, ka izay indrindra ianareo zany tahaka ny Filipo sy André mitondra n'izay ikan'izao tontolo izao zay, ary sy an'izao tontolo izao fa ny ikatsika ihany koa, ka noho izany ary raha tia sika ahitan'i Jesosy sika dia aoka hodiovy sika ny fo sika, sokafo ny fo sika, ary esory ireo encombrement maro isan-karazany ao am-posika ao, ary aoka isika sy anaraka an'ireo fandravana destructionisme hoy ny papa, ireo korontana maro samihafa, fa aoka anatona an' Jesosy sika ka hitondra an'ireo namasika, ka amin'izay araky ny voalazan'i Jesosy ao amin'ny evanjely, tonga ny fotoana anomeza voninahitra ny zanak'olona, lazaiko marina dia marina aminareo fa raha sy maty ny voambary na fafy tamin'ny tany dia mitoetra foana izy, fa raha maty kosa izy dia mahavokatra be. Araky ny lazaisika teo zay dia zay zany sy maintsy lalana izorasika raha te ahita an' Jesosy sika, sy maintsy maty amin'ny fahotana miaraka aminy, ary dia miaraka misangana aminy, ka zary oeove missionnaire vita batemy, ka iraina isika rehefa miala amin'ny fahafatesana amin'ny fahotana dia mivelona ny mahazanak'Andriamanitra sika, ka zary famantarana amin'ireo manodidina sika. Araky ny fantatra sika dia averimberin'ny papa fa mila ray izao andro izao, mila baba izao andro izao, satria potika izy ka oka ny fianakaviana eglizy kely anana an'izay baba, anana an'izay ray afaka hitarika izay, ary ny fikambanana masina mba samy anana an'izay tokoa, ka hitarika ny namana ho any amin'i Jesosy, ka tahaka ny nataon'ny masinday Josefa izay niaro an'i Jesosy izy, ary niasa namelona an'i Jesosy izy, ary nivavaka mba hivelatra izay fiainany ao amin'i Jesosy izay, ary nizoro tamin'ny fahamarinana izy lehilahy marina. Izay no ilaina amin'izao andro izao, ka izao fiomana sika akaiky dia akaiky amin'ny paka izao, amin'izao alahady fahadimy amin'ny kareny izao any anampy asika anana an'izay fivelarana izay. Ry Jesosy Tompo, zavatra ambony sady lalina ny azo fizaliana ny antonanao, fanafitohinana sy adalana ho an'ny sasany, ary sy ho takatra ny sainay naoviana, ka ampio ary zahay irosy lalindalina koa amin'izao fibanjinana an'izay lalan'ny fizaliana izay, fa indrindra amin'izao herinandro manakaiky ny paka izao, ka mba hahatonga anay hivelona n'izay lalam-pamonjena izay ny safidiananao izay, ary dia izay koa ny lalam-pamonjena ho anay. Jesosy Tompo, ny aloha lalana tokoa ianao, nizotra nakany amin'ny Kalvery, maniry niaraka aminao tokoa izahay, ary nasainao aza manaradianao, ko aza vao ary ny fonay amampananay enganeny fonay sy voafatotry ny reny destructionisme, ireny fandravana entin'izao fanatotoloana izao, fa sokafo ny sainay mba ahay andray ny fampianaranao, ka ahay ankalaza an'izao mpisaotranao izahay, nanomeanay ireo modely avy amin'ireo olo-masina sy olo-sambana malagasy, ao Victoire Somanarivo, ao Lucien Potivoasoa, ao Raphaël Rafling, ao Masinday Jacques Berthieu, ao ireo zay miezaka tokoa mivelona n'izay fahamasinana zay, engane nivavaka taon'izy ireo anampy anay amin'izao paka izao, ka
ahatonga anay tokoa ho zanak'Andriamanitra. Saronay manokana amin'izao vavaka ataonay izao, ireo izay enjehana noho ny finoana, miombina amin'izy ireo zahay, erezo izy ireo izoro hatrany amin'izay finoana izay, iezaka hiady amin'ireo fakapanay, mitarika anay ho lavitra anao ane zahay, ifikitra aminao tokoa ane zahay, fa indrindra izahay tanora, enao no ifimpiainanay, ary toetra ao am-ponay ene ianao, ary ianao itoetra ao aminay, ka mokatra be ny fiainanay. Masiny Maria reninay io, masinday Josefa ray mpiaro ny eglizy eran-tany, mitodika aminao izahay, ento mba afaka ny digam-piainana ataonay, iomananay amin'izao paka izao, ka tonga anay ho vonina anao ny depart vaovao. Ho tanteraka an'izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, noho izy roa antsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, noho izy roa antsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatrany isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara raha n'olotra ny aina, olo raika, ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy, dia sambatra tsika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. À toi le roi invisible, à toi Dieu seul sage, à toi Dieu